De faly indray miaraka aminao eto manohy ny fizarana izay nataontsika farany. Tamin'ny vidéo teo aloha isika dia niresaka mikasika ny fiavian'i Jesosy Kristy. Dia mbola toy an'izay fizarana izay ity fizarana manaraka ity. Ny anomboantsika azy dia andeha ho vakiantsika ny Matteo 5:20. Manasa anao ihany koa hamaky azy io fa tantara efa diso haintsika loatra ny mikasika ny Virjiny folo. 5 adala, ny 5 endry. Ireo Virjiny folo ireo dia endriky ny fiangonana aty aparany. Endriky ny fiangonana amin'ny fotoana izay isehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Mazava izany fa mizara roa tsara ny toe-panahin'ny fiangonana amin'izao andro farany misy antsika izao. Ao ireo fiangonana mandeha araka ny nofo, izany hoe manao atsirambina ny fifandraisany amin'i Jesosy Kristy, fa manome lanja kokoa ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Ny rehaka izao fiainana izao izy ny filazan'ny baiboly azy, izany ny tena mahamaika azy sy omeny lanja eo amin'ny fiainany. Manao ny fanaon'izao tontolo izao tsisy hamantarana azy hoe fiangonana izy sa tsy fiangonana. Ny fiangonana tahaka izany dia manao izay mampalahelo ny fanahy masina ary dia mandao azy ny fanahy masina. Ny mandeha araka ny fanahy kosa dia endrik'ireo endrika asehon'ireo Virjiny 5 endry, mitahiry ny finoana, mitahiry ny fanahy masina, mankatoy ny tenin'Andriamanitra ary tena mitazona an'izany tenin'Andriamanitra izany ao anatin'ny fony, mitazona ny fanahy masina. Satria ny fanahy masina dia voalazan'ny baiboly fa ny fanahy masina no anisian'Andriamanitra tombo-kasehantsika. Ka rehefa iseho any amin'ny rahoan'ny lanitra Jesosy Kristy dia izay ahitany ny anjely ny tombo-kasehan'ny fanahy masina ihany no akariny hiakatra any an-danitra. Fa reto Virjiny 5 adala reto izany rehefa tonga ilay fotoana nisehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra dia tsy nahitana ny tombo-kasehan'ny fanahy masina teny aminy. Izay ny dikan'ilay hoe tsy nisy solika intsony tao anatin'ny fanalany, tsisy nahafantaran'ny anjely azy intsony hoe fiangonana ve izy. Jerevantsika eo amin'ny 9 eto amin'ity Matteo 5:20 ity izao dia ny 9. Fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza. Hitantsika eo ambany kely eo io solika fitaiza io. Ary ny endry kosa 9, ny endry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Ary efa naharitra ela ny mpampakatra dia samy rendrehana avy izy ka natory. Ity ilay hoe naharitra ela ity ny mpampakatra. Maro be ny olona no miteny tsy izany Jesosy Kristy ho avy izany. Efa foviana nandrenesana an'izany fa tsy mbola tonga foana Jesosy Kristy hatramin'izao, efa 2 taona aty aoriana. Tadidio tsara fa ny baiboly dia manambara hoe amin'ny fotoana izay voatendrin'Andriamanitra, temps fixé ozy ny filazan'ny teny baiko azy, dia teraka Jesosy Kristy. Amin'ny fotoana izay voatendrin'Andriamanitra, maty nombona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Amin'ny fotoana izay voatendrin'Andriamanitra dia hiverina indray Jesosy Kristy. Izany hoe raha tanteraka ilay roa voaloha, ny fahaterahan'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty, tsy maintsy ho tanteraka ity fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra ity, na mino isika na tsy mino. Mampalahelo fotsiny dia ho an'izay tsy mino dia tsy miomana. Ary ny tena mampalahelo ao anatiny dia ny fiangonana izay tokony ho eritreretina hoe hiomana foana amin'izany fiavian'i Jesosy Kristy izany, dia ny fiangonana no ahitana olona be indrindra tsy miomana amin'izany fiavian'i Jesosy Kristy izany, arak'ity tantara hitantsika eto amin'ny Matteo 5:20 ity. Dia mbola averiny indray ery amin'ny 7:20 milaza hoe koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo ny andro na ny ora. Amin'ny havian'i Jesosy Kristy io manamafy an'ilay fanazavana nomeko hoe rehefa miresaka an'iny hoe tsy fantatrareo iny ny baiboly
dia ilay fisehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany lanitra na ilay antsointsika hoe enlèvement ny resahana amin'iny hoe tsy fantatra mihitsy iny fotoana iny fa tampoka be iny fotoana iny. Tsy ny fiangonana rehetra no hiakatra fa ny fofombadin' Jesosy Kristy ihany, satria ny fofombadin' Jesosy Kristy niomana. Jerevantsika ao amin'ny Apokalipsy 7:17. Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Niomana ny vadiny. Dia io Apokalipsy io ihany fa ao amin'ny 2:20 dia ny 7:17 dia izao no voambara hoe ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avy, ary aoka izay mahare hanao hoe avy. Ny fanahy sy ny ampakarina. Ny ampakarina izany ilay fofombadin' Jesosy Kristy avy, izany hoe tena miandry an'ilay fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany lanitra. Resaka teo ny fanahy masina. Ny fanahy masina ny tombo-kase apetrak'Andriamanitra hamantaran'ny anjely hoe iza no angonina hiakatra hitsenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany lanitra. Dia jerevantsika ny ao amin'ny Efesianina, bokin'ny Efesianina 4:7. Misy an'izao hoe ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase anareo amin'ny andro fanavotana. Io andro fanavotana io dia io fisehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany lanitra io, satria hanavotra ny fofombadin' Jesosy Kristy tahaka an'ilay nanavotan'Andriamanitra ny Lota tao a Sodoma sy Gomora alohan'ny hanapitehan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora, tahaka ny nanavotan'Andriamanitra ny Noa alohan'ny handefasan'Andriamanitra ny safodrano. Dia ho tahaka izany koa ny zavatra hitranga ahavotan'Andriamanitra aloha ny fofombadin' Jesosy Kristy alohan'ny ilatsahan'ny fahatezeran'Andriamanitra ety ambonin'ny tany. Any amin'ny andin'ny soratra masina sasany ihany izy milaza hoe alohan'ny ilatsahan'ny fitsaran'Andriamanitra ety ambonin'ny tany. Izay tena ho zava-doza tokoa ny zavatra hiseho aorianan'io fisehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany lanitra io dia zava-doza ny hitranga ety ambonin'ny tany nasehoan'i Jesosy Kristy tamin'ny Jaune, apôstôly Jaune. Ny zavatra hitranga any amin'ny bokin'ny Apokalipsy ihany izay tena aty am-poko mihitsy ny ara-andinika amintsika tsiraray avy izay liana amin'izany. Ao aoriana kely eo raha mbola sitrapon'Andriamanitra ny hanaovantsika an'izany. Mbola tsy nahita loza toy izany ny olombelona hatramin'izay nahatany ny tany sy hatramin'izay nisiany ny olombelona. Zava-doza ny hitranga ety ambonin'ny tany manomboka eo amin'ny fotoana izay hisehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany lanitra io. Miakatra ny fofombadin' Jesosy Kristy. Ny fanahy masina ihany koa miala ety, satria arak'ilay nazavana teo hoe ilay fiangonana mandeha amin'ny nofo tsy nitazona ny fanahy masina, nanao izay nampalahelo ny fanahy masina ka nahatonga ny fanahy masina hiala ao anatiny. Dia zava-doza ny hitranga ety ambonin'ny tany. Ao amin'ny Timoty 2, jerevantsika ao amin'ny Timoty 2, 4:7 ka hatramin'ny 9. Efa niady tsara aho, nahatanteraka ny fihazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho, hatr'izao dia tehirizina ho aho ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny Tompo mpitsara marina ho amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Ilay hoe tia ny fisehoany, misy fiangonana izany fa tsy tia ny fisehoan'i Jesosy Kristy. Ireny fiangonana tsy tia ny fisehoan'i Jesosy Kristy ireny, ilay tsy mitory ny fiavian'i Jesosy Kristy, ny fiverenan'i Jesosy Kristy indray. Satria na izy ary moa tsy miandro ka ahoana izy ny hitory an'izany. Izy tsy miandry ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Izay niomana ihany no hiakatra hitsenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany lanitra. Andriamanitra dia manome toky be dia be ny tenin'Andriamanitra, manome toky antsika fa ho afahan'Andriamanitra amin'ny fahatezerana ho avy ny fofombadin' Jesosy Kristy. Hijery tsika ao amin'ny bokin'ny Tesalonianina
Boky Tesalonianina voaloha toko 10. Boky voalohany Tesalonianina voalohany toko voalohany andininy 10. Tesalonianina voalohany toko voalohany andininy 10. Ary mba hiandry ny zanany avy any an-danitra izay natsangany tamin'ny maty dia Jesosy izay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Io fotoana io dia ilay fotoana hitsehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Inona no antony? Hanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Hoy ny filazany azy. Andriamanitra dia mahatoky fidèle. Ny tantaran'ny Noa sy ny tantaran'ny Lota izay nambarako teo dia aloka manambara ny hanavotan'Andriamanitra fofombadiny aty amin'ny andro farany ity. Hanavotan'i Jesosy Kristy ny fofombadiny aty amin'ny andro farany ity alohan'ny ilatsahan'ny fahatezeran'Andriamanitra. Mbola mamindra fo foana Andriamanitra hatramin'izao, efa 2000 taona mahery izay fa ny zavatra rehetra, ny faminaniana rehetra nomen'Andriamanitra mikasika ny andro farany mbola averiko foana ity teniko ity. Dia tena raha hoe le feu tricolore reny dia efa mirehatra feu rouge efa hatry ny ela ny fanambarana. Fahatanterahany faminaniana rehetra fa ho avy, tsy ho ela intsony ity fiavian'i Jesosy Kristy ity. Ary tena izay ny antony mahatonga anay mandany fotoana. Tena tsorina aminareo fa misy fotoana lany manao an'itony vidéo itony dia fohy kely toy izao aza. Fa tena hoe mandany fotoana izahay noho ny amin'ny Tompo, noho ny aminareo ihany koa. Hanaitra ny fiangonana mba tena hiomana ny amin'izany fiavian'i Jesosy Kristy izany. Ovakitsika eny eo amin'ny Lioka toko 17. Lioka toko 17 dia manomboka eo amin'ny andininy 12. Vakiko kely ity ka hatreo amin'ny 17 somary lavalava fa zava-dehibe dia tena aleo vakiana. Ary hoy izy tamin'ny mpianatra, ho avy ny andro andrianareo ahita ny anankiray amin'ny andron'ny zanak'olona nefa tsy ahita ianareo. Ary ny olona ilaza aminareo hoe indro ery na indro ety nefa aza mandeha ianareo na manaraka azy. Fa tahaka ny elatra manelatra hatramin'ny faravodilanitra ka mahazava hatramin'ny farany koa dia ho toy izany ny zanak'olona amin'ny androny. Fa tsy maintsy mijaly mafy izy aloha ka ho lavin'ity taranaka ity. Ary tahaka ny tamin'ny andro Noa dia izy toy izany koa amin'ny andron'ny zanak'olona. Nihinana izy, nisotro izy, napakabady izy, navoakapakarina izy, mandra-piavy ny andro izay diran'i Noa tao amin'ny sambo fiara dia tonga ny safodrano ka nandringana azy rehetra. Ary tahaka ny andron'ny Lota koa, nihinana izy, nisotro izy, nividy izy, nivarotra izy, namboly izy, nanao trano izy. Fa tamin'ny andro izay nivoahan'ny Lota avy tao Sodoma dia nisy afo sy olo farany latsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra. Dia ho tahaka izany koa amin'ny andro hisehoan'ny zanak'olona. Tena milaza mazava mihitsy Andriamanitra fa ho avotany, ho esoriny aloha ny fofombadiny. Araka ny fanazavana teo aloha rehetra hoe iza moa ireo fofombadin'i Jesosy Kristy ireo. Izay vao hilatsaka ny fahatezeran'Andriamanitra. Andeha ho jerevantsika kely le resaka le iverina kely tany amin'le Matthieu toko 4:20 tamin'le fizarana teo aloha Te iverina kely amin'le resaka le hoe eo amin'ny andininy 7. Matthieu 5:20. Matthieu 5:20. Dia eo amin'ny andininy 7, ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza. Inona le solika fitaiza io? Le solika fitaiza io tenin'Andriamanitra. Dia jerevintsika any amin'ny Salamo 7:100. Misy an'izao teny izao. Salamo 7:100. Dia ny andininy 5:100. Fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. Izany hoe reto le Virginy 5 adala reto tsy nitazona ny tenin'Andriamanitra, tsy nakatony tenin'Andriamanitra akoriny. Dia le solika fitaiza fanahy masina.
Lefa hitantsika teo le Efesianina 4:7-8 aza mampalahelo ny fanahy masina ozy izy izay nanisiana tombo-kasehanareo amin'ny andro fanavotana. Le Virjiny 5 zany sady tsy nitazona ny tenin'Andriamanitra, tsy niraraha ny tenin'Andriamanitra, nanao tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra, tsy nakatohan'Andriamanitra, dia niteraka ny fialan'ny fanahy masina tao anatiny. Fa ireo izay nahatahiry ny tenin'Andriamanitra, nakatoa ny tenin'Andriamanitra, nahatahiry ny fanahy masina mandra-piavin'i Jesosy Kristy eny amin'ny rao any lanitra, fanahy masina izay fitombo-kase ahalalan'ny anjely hoe iza no akarina, iza no tsy akarina, dia izay mahatahiry an'ireo no akarina hitsehan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rao any lanitra. Ity fizarana ity dia tsy fizarana sanatria hoe natao hampiorohoro anao na hanozongozona ny finoanao. Raha miozongozona ny finoanao maheno an'izao fizarana ataoko izao dia tena sahako ny miteny aminao fa mbola tsy ao amin'i Jesosy Kristy ianao. Satria raha tena ao amin'i Jesosy Kristy dia fifaliana arak'ilay hitantsika teo tany amin'ny Apokalipsy 7:20 sy ny 12:20 hoe tena fifaliana ho an'ny fofombadin'i Jesosy Kristy ireo izay ao am-pakariny, izany hoe fiavian'i Jesosy Kristy izany. Tena miteny mihitsy zareo hoe avy, tena miandry ny fofombadin'i Jesosy Kristy. Fa ireo fiangonana izay mandeha araka ny nofo tsy miraraha an'izany fiavian'i Jesosy Kristy izany, tsy mitory an'izany fiavian'i Jesosy Kristy izany, matahotra an'izany fiavian'i Jesosy Kristy izany. Amaranako azy Apokalipsy 7. Apokalipsy 7 dia ny 10. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izao kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro ny fankapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Manamafy tsara ny zavatra nambarako teo aloha io hoe rehefa avy miseho eny amin'ny rao any lanitra Jesosy Kristy dia miverina miakatra any an-danitra miaraka amin'ny fofombadiny, dia hisy ny filazany azy eto dia hoe fizahan-toetra hiatra amin'izay olona monina ety ambonin'ny tany, izay olona tavela ety ambonin'ny tany izany. Ny fiangonan'ny Filadelfia ndraiky koa eto dia endrik'ireo fiangonana izay akarina, endrik'ireo fiangonana fofombadin'i Jesosy Kristy. Dia tena miteny mihitsy Jesosy eto, ity ilay fiangonan'ny Filadelfia ity ao anatin'ilay fiangonana 7 nandefasan'i Jesosy Kristy taratasy. Fampitandremana zany mazava ho azy ilay izy sy famporisiana ho an'ny Filadelfia, dia tena famporisiana ilay izy mba hahatonga azy hitoetra hatramin'ny farany, satria efa nitandrina ny teniko ianao izy ny amin'ny faharetana ianao. Dia mbola manamafy an'ilay zavatra niteneniko teo hoe ilay Virjiny 5 tsy nitandrina ny tenin'Andriamanitra, tsy nakatoa ny tenin'Andriamanitra. Te hanaitranao fiangonana, tena tiapoko manokana, izay no mahatonga hanao an'ity fizarana eto amin'ity mampahery mizary ity ny safidiny hizarany amin'ny resaka andro farany. Izay moa izany ny tiapoko, fa mandeha ihany koa ny amin'izay fitarihan'ny fanahy masina amin'izay fizarana izay tokony hatao. Satria izaho manokana dia mahatsapa hoe be dia be loatra ny fiangonana tsy miomana ny amin'izany fiavian'i Jesosy Kristy izany. Te hanaitranao hoe tena ho avy marina Jesosy, na mino isika na tsy mino isika dia tsy maintsy ho avy izay ora sy fotoana izay. Dia mbola misy ny fotoana dia mifoaza amin'ny torimasonao, dia mibeba, miverena amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Tedavo ny hafeno ny fanahy masina anao, fa ny fanahy masina ny tombo-kase hamantarana antsika na isan'ireo hiakatra isika na tsy hiakatra. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amin'ny manaraka indray ary ho aminao mandrakariva ny fiadanan'i Jesosy Kristy.